Madagascar Information. Ny commune fionana ny voafidy anatanterahana ny tetikasa Ecovillage. Efa elany namolavolany ONG Matason dia IRM ity tetikasa ity izay natao anatsarana ny fari-piainan'ny olona mony ety amin'ny tontolo ambanivohitra. Saika natao anjorom-bala foana hatramin'izay ny zanaky ny tatsaha kanefa tonga izao ny fotoana hijerena ny hoaviny sy ny sosialin'izy ireo amin'ny alalan'ny fametrahana ny tetikasa Ecovillage eto amin'ny commune fionana. Ny atao Ecovillage moa zany araka ny tenenantsika dia samy hafa ny hoe nouvelle ville sy ny Ecovillage satria nouvelle ville dia hoforonina mba tsy sin'le mivangongo le vahoaka ao anatin'ny tanan-dehibe dia mamorona toerana anankiray mba hametrahana ny olona mba tsy hivangongo. Fa ny Ecovillage kosa maha Ecovillage azy dia voalohany indrindra hoe village aty amin'ny tontolo ambanivohitra zany. Ka io tsy hoe famonrenana toeram-ponenana fotsiny mba azahoan'ny malagasy manana trano indrindra fa ny tantsaha fa tsy maintsy mamokatra eo. Ka izay ny mampatonga azy hoe Ecovillage productif, izay ny nanaovan'ny Madason azy satria izay olona iononao zany dia manana fivelomana amin'izany eo amin'ny manodidina eo izay hokarakarainy mba hananany koa tany ka ny vokatra izay hovokariny eo dia mahavita azy manontolo amin'ny fiainany sy amerenany tsikelikely ireo trano fonenany sy ny tany izay omena azy. Velarany tany mirefy 7 hektara no ao amin'ny fokotany tsy mialonjafo no anatanterahana ny tetikasa ka trano misa 700 no aorinao. Amin'ny mahafananganana fiarahamonina vaovao ity programa nasa ity dia anisan'ny atsanganao ihany koa ny tobim-pahasalamana, kolejy teknika, kiaza filalaovam-baolina ary fiangonana izay rafitra natao hitazam-panahy. Ho fampandehanana izao tetikasa izao ary dia nisan'ny fiantsoana ireo tanora 12 ka hatramin'ny 70 taona vonona mokatra amin'ny tontolon'ny fambolena sy ny fiompiana. Ireo tantsaha izay hofanina zany dia hisalotra ny anarana hoe gentleman farmer ka anao io asa famokarana io tena asa fivelomany fa tsy handeha hoe handeha atsy izy na ary intsony fa tena mahavelona azy mihitsy io. Ka amin'izay fotoana izay zany voalohany araka ny teneniko taminao teo dia olo-perena izy feno taona nefa tsy ohatran'ny 70 taona satria nahoana raha mihoatran'ny 70 taona indray mantsy izy satria izy ireo dia anao androtsaka latsaka emoka ka rehefa feno ny 70 taona dia azo fitrondrono sala amin'ny olona rehetra miasa rehetra ihany izy ireo. Dia ahoana moa zany ny fomba hoe amerenany an'ireo hoe vidina trano izay honenany na koa le tany izay ho ampiasainy mazava ho azy fa le vokatra izay azony eo no tsy nizaraina dia ny ampahany ivelomany ny izay ambombava kosa dia amerenany tsikelikely izay vola vidin'le trano na vidin'le tany. Ny mahasamihafa azy koa dia tsy misy koa ny resaka hoe mampanahy azy satria efa ampianarina azy koa fa misy ny resaka hoe raha ohatra misy aiza hain-tany ka tsy mamokatra le tany dia efa tafidy zao anatin'ny fampianarana izay amena azy izay tsy maintsy ho arahana teo mihitsy raha ohatra ao anatin'le gentleman farmer izy dia niantoka. Izany hoe misy zany le assurance izay tsy maintsy ataony ka raha sanatria avy na moa misy izay zavatra izay dia mba ny assurance le trano fiantoana no miantoka ny fahavoazana amin'izay fotoana izay. Tsy ilaina intsony ny fanafarana vary avy any ivelany fa afaka ny havita tena ra-tsakafo isika aoriana ny fanatanterahana ity tetikasa ity. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao mantsy dia mbola ny 10 isan-jato ny sakafo hoantsika no vokarina eto an-toerana ary saika mbola farana avokoa ny 7 isan-jato. Tanjona nefa ny asopotra ny ranomasimbe indiana ny Madagasikara. Manam-pahaizana avy eto Madagasikara, manana traikefa aty amin'ny faritra Afrika no handray tanana ny fampiofanana amin'ny alalan'ny fampiasana teknôlôjia vaovao ireto tanora ireto ka ho ampitombona arak'izany ny vokabary hiakatra isaky ny hektara. Ny fanofana amin'ny ankapobeny zany dia miompana amin'ny fimpiana sy ny fambolena izay atomboka amin'ny fampikarana ny vary ka lalam-piafahana iray manontolo manomboka eo amin'ny fikarakarana ny tany mandeha amin'ny fifantenana ny masom-boly ary fanaraha-maso ny famokarana amin'ny lafiny rehetra hatramin'ny fikarakarana ny voly mandrapatonga any amin'ny fandraisana ny vokatra amin'ny fiotazana izay zany no fanofanana atao amin'ny ankapobeny. Dia mandritra izay fotoana izay koa zany dia misy ny fitantanana ny rano ary ny fijerevana ny tontolo iainana mba hifanaraka amin'ny zavatra misy ary ny toetrandro ny fomba famokarana fa tsy hakivy izay olona hofanina ka mba mpahomby ny vokatra izay andrasana amin'ireny olona no hofanina ireny.
tsy ho latsan-danja amin'ireo ihany koa ny fiahina manokana ireo vehivavy izay antoko ny fampandrosoana ka ilaina ny fifanakalozana traikefa eo amin'ny samy vehivavy izay tafiditra ihany koa ao anatin'ny tetikasa. Amin'ireo komuna misa 370 manerana ny Madagasikara dia voafita ao anatin'ny maro ny komuna fionana natanterahana ny tetikasa eco-village. Ara-tantara moa izany hoe fionana izany dia hoe toerana anankiray izay ionan'ny olona tsy mifankafantatra akory. Ka le endrik'le tanàna zany a na dia olona tsy mifankafantatra izy dia anorina ny atao hoe fiarahamonina vaovao ka amerina indray ny sotoavina malagasy sy le fahendrena malagasy ka hiaraka iainao na ataontsika hoe tsy nahita fianarana izy nahita fianarana izy tsy maninona izany zavatra izany fa rehefa vonona fa hoe hiaraka ifanometanana ka ampandroso ny faritra misy azy sy le tanàna izay misy azy. Ny ONG Madason DRM mantompo-kevitra ny fanatanterahana izao tetikasa izao izay marina fa fikambanana tsy manao politika fa fikambanana mitarika vahoaka ampandroso ny faritra ao aminy. Eo rehefa nanazava tamin'ny tantsaha moa dia hoy izy hoe oka mba tsy hisy resaka politika mihitsy nyty resaka ty satria voalohany indrindra maha ONG ny Madason dia Madason dia tsy manao politika aloha. Ary manaraka izany ny zavatra napotika n'ity fireneny ity dia lasa tafiditra loatra le politika dia voizin'ny mpanao politika foana ary lasa kilalao an'le mpanao politika ny fampandrosoana fa tsy misy tena hoe fampandrosoana tena matotra sy maritra teto amin'ity tanindrazana ity ka izay mihitsy nijoroan'ny Madason amin'izao fotoana izao hoe okare mba tsy hisy mihitsy nyzany resaka politika izany fa dia tena mifanometanana antsika hiaraka navitra n'ity tanindrazana ity. Marina fa anomboka ny 7 volana novambra ho avy izao ka hatra 70 andro ny fiofanana omena reto tanora ireto ka toy izao ary ny faneho-kevitra izy ireo mikasika amin'ny fanatanterahana izany tetikasa izany eto amin'ny komuna fionana. Na risika nanao an'ilay izy izany dia tombontsoa anay ilay izy fa tsy hanolo-kafa ny tena marina ary zavatra tsara eo amin'ny fiainanay. Izay izany ny tena antony hoe tena naroboka anay tamin'ilay izy. Na risy lahatanay izany dia le projet andro zareo zany hitanay fa tena mety aminay tsara mihitsy ary vonina marina ampandrosan'le faritra ety aminay. Na fonanay zany hitanay misy firaisan-kina sy fiaraha-miasa amin'le izy afaka ampandroso an'le commune. Madagascar Information vous remercie pour votre visite.